Fapetsaka olona tezitra eto ambonin'ny tany ary mankala olona dia tahaka ny makapozina ka hiandradranao ny fahavalonao faty nefa ianao ihany ny voaratra an'izany. Ampianatra mikasika ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fahonoana-po. Androany ahy resaka mikasika ny fahalemem-panahy sy ny fanaovan-tsoa. Sasaina aminareo sao tena mandalo olana sarotra mihitsy amin'ny fankatiavanareo. Tena fantatro tsara mikasika izany. Fa milaza ny marina aminareo aho. Tsy tondra fahatsaranao anareo ny kisitina sy be lolo-po ary ny famelanao ny olanao anao ho ratsy toetra sy mafy fo ny amin'izay rehetra ataonao. Aza mamela olona anao ho ratsy toetra izany satria ohatra izany mihitsy aho tamin'izaho vao olana tamin'ny fahazazako ndraiky izay tena izy izany tena ratsy toetra. Izay ihany no azonao ilasana azy izany tena ratsy saina izy. Ary 20 taona taoriana izay dia lasa mahafosy mpankahala ary mikatona na amin'ny tenako azy. Dia tsy haiko mihitsy izay fomba fitondran-tenako tamin'izany. Mialohan'ny nahafahako nianatra sy namela izany ikorena tamin'ny lalako dia mila nianatra nandray izany avy amin'Andriamanitra dia nandany taona maro aho mela n'Andriamanitra ty ahy. Sy namela azy haritramiko sy ho mpamindra fo amiko sy ho tsotra amiko ary ho tsara amiko. Mampahery anareo aho mba hiandrandra ny hatsaran'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanareo isanandro. Ary koa manapa-hevitra fa hamela izany ikorena amin'ny alalanao foana. Izay rehetra avy amin'Andriamanitra dia tonga aminao sy amin'ny alalanao daholo, aminao sy amin'ny alalanao. Ary raha hitanao fa tena ilainao tokoa izany hoe fanamorana ny fifandraisana aminao izany dia maninona izany no tsy ataonao ho tanjona eo aminao sy Andriamanitra fa hoe ilainao tokoa ny fampivelarana ny vokatry ny fanahy ary ianao tsy te ho mafy na sarotra dia sarotra raha miaina dia be fepetra dia enjana dia tezitra foana rehefa tsy mahazo izay ilainao. Ho ianao zao hoe tena mba nanantena teny avy aminao androany. Mba nanantena fa nolazainao any fomba ialako amin'ireo olako rehetra. Aika izaho mihitsy ilay olana. Mateo 5:17 milaza hoe mandehana ka mba mianara ny hevitry ny hoe famindram-po. Kolosiana 3:12. Ko amin'izany mitafia araka ny olom-boafidin'Andriamanitra ho ilay ny safidiny aneo azy. Ianareo no solotenan'i Kristy eto tany. Ary izy milaza fa mila miakanjo tsara nareo. Dia izy tsy miresaka ireny akanjonareo hafa ireny fa miresaka momba ny toetra izy. Ianareo izay nodiovina sonao masina ary nitiavina tamin'ny alalan'Andriamanitra tamin'ny fitafiana ny fitondran-tena. Mitafy fitondran-tena. Vao mariky ny fitseran'ny fo, tsotra, fanehoan-kevitra kely ny amin'ny tenanao ary izany tsy midika hoe sain-dratsy ny tenanao ianao. Dika izany dia hoe tsy mihevy tenao ambony ny hafa ianao. Ary antony iray hitondrantsika ratsy ny olona matetika dia satria isika mihevitra fa isika dia tsara lavitra noho izy ireo. Dia mitafy faharetana izay tsy mety reraka sy miaritra fahoriana ary manana ny hery hatrehana ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fotony tsara. Ao koa tsotra sy mpandefitra. Raha misy olona manana fahasamihafana tsy kerana fanomezan-tsiny manoatra ny hafa tonga dia vonona avy hatrany amin'ny famelana dia tahaka namelan'ny tompo heloka malalaka anao ka ianao koa mila mamela heloka 5:12 ary ambony zavatra rehetra mitafy fitiavana. Ahoana ny fomba iomanantsika anaovana izany raha miverina any amin'ny voalohany amin'ny 2 amin'ny toko eo ianao. Raha niarana natsangana tamin'i Kristy nareo amin'ny fiainam-baovao dia mizara ny fitsanganany amin'ny maty koa ka tadavy sy katsao ny areny lanitra zavatra ny ambony izay misy an'i Kristy mipetraka eo an-tanankavan'Andriamanitra. Ary amboary ny sainareo. Ary amboary ny sainareo. Tena tiako ty. Ary amboary ny sainareo
ka tazono amin'ny zavatra ny any ambony indrindra zany fa tsy ny zavatra ety an-tany. Tena ho tsara kokoa amiko raha nanamboatra ny saiko mba hisaina izay zavatra tsara izay ataony Dave noho ireo zavatra vitsy izay ataony ka iriko mba tsy ho ataony intsony. Tena ho tsara kokoa amiko raha mba misaina izay afaka ataoko an'olo-kafa androany mihoatra noho izay tsy ataon'izy ireo amiko. Tena ho tsara kokoa amiko raha afaka mihevitra izay mahafitahiana ahy mihoatra noho ny fiheverako mikasika ny olona izay nananako efa 12 taona zao izay mbola tsy afaka foana. Fa manao izay anehoananareo androany izay ahafahanareo manam-potena anareo. Manao izay anehoananareo ny fomba ampiakaranareo ny fifalianareo avy hatrany sy ny anasivanareo tsiky lehibe eo amin'ny endrik'Andriamanitra miaraka amin'izany. Misy olona manaiky izany ve ato amin'ity trano ity androany? Amboary ny sainao dia sainy zavatra any ambony, fa zany tsy midika hoe mipetraka eo ianao dia misaina raona ireo anjely vavahady-perina ary ny lalina volamena. Marina azenao mihitsy manao izany oram-panahy. Fa izy milaza fiheveran'ireo karazan-javatra izay mety ho sain'Andriamanitra. Amboary ny sainao ampivelatra ny toetran'Andriamanitra. Amboary ny sainao mba hampitombo amin'Andriamanitra sy voaka ny amin'izao tontolo izao mba hosolo tenany. Marina aza mampiasa fitanoatra ny olona rehetra ihany rehefa manjono, fa maneho koa fomba hafa mihitsy. Hitanao, raha teo ampiasain'Andriamanitra ianao, fomba haingany indrindra ivoaranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mifantoka amin'ny vokatry ny fanahy. Mosesy dia tsotra sy naharitra tamin'ny Israelita, na dia nanome tsiny azy izy nandrindra ny fitsapana dia ngonongona sy nanohitra foana. Tena tsy azoko mihitsy ahoana no azakan'olo izany. Hitanareo ataoko fa tsy ohatr'izany foana Mosesy, fantatrao ve nahatonga azy ohatr'izany? Nandalo 70 taona tany efitra tany izy ary zavatra izay hitako fa mahaliana dia Baiboly tsy niteny antsika ninona mikasika izay zava-mitranga teo amin'Andriamanitra sy Mosesy nandritra ny 70 taona io, fa afa-tsy ny hoe Andriamanitra ny antso azy ala tao mba handeha hanafaka ny olona. Baiboly milaza fa Mosesy no lehilahy malemy fanahy indrindra teto ambonin'ny tany. Hainao izay mampalemy fanahinao? Ny firy ny tenanao. Mandalo zavatra izay tena mafy tsy hay hazavaina ianao, izay heverinao fa tsy ho zakanao mihitsy. Ka rehefa tafavoaka amin'izany ianao dia hanana fo malefaka kokoa, mora mitomany kely ianao, ho lasa mora aminao ny karakara ny voaratra dia lasa hitandrina kokoa ianao ny amin'izay lazainao amin'ny olona. Raha farana antsika aingana izany dia verina vao mafy fo indray tsika. Fa mbola omen'Andriamanitra dozy hafandray ianao. Tsy fantatro izay nitranga tamin'ny Mosesy tamin'izay 70 taona izay, fa fantatro fa olona niova tamin'ny kery tanteraka izy voaka avy tao. Ka na dia Miriam sy Arona aza ny tsara azy dia lasa boky Miriam satria niresaka nanotrany Mosesy. Fa mbola nivavaka aingany Mosesy hangataka an'Andriamanitra hamela azy ireo mba tsy hanasazy azy noho izay nataon'izy ireo hanoerana azy. Raha sika izao izany dia laza hoe ataovy Andriamanitra tsara ho azy izay. Marina matetika sika tena faly anaty rehefa misy zavatra mahazoloana andratra antsika ohatrany hoe fa izay zavatra nitranga tamin'ny Mosesy rehefa avy nandalo ny hevitra izy, voaka avy tao izy tsy mba naniry ny andratra olona izany, tsy tia hahita olona voaratra izany izy. Tsy tia hahita olona irery sy mahoneny izany izy, tsy efa-koatra izany. Ireo lehilahy sy vehivavy izay hitantsika lehibe ao amin'ny Baiboly dia nampivelatra izany avokoa. Rota zao dia tsotra tamin'ny rafozam-bavy ny afaka nandao azy irery izy ka niverina tany amin'ny tany niaviny mba ho voakarakara tsara, fa izy hoe tsy hajanona amin'ny fantrany eto miaraka aminao tsy hamelanao rery dia nanambady lehilahy manan-karena indrindra teo amin'ny tanàna izy ary isan'ny razamben'i Kristy. Mosesy nitondra fanafahana ny olon'Andriamanitra,
tsefa namidin-dralano andevo ary nylangana mikasika ny fanlanana ka nalefa tany amponja nandrindry ny 13 taona ny amin'ny zavatra izay tsy nataony tsy fantatro izay zavatra nitranga tao amin'ny fonja nandrindry ny 13 taona fa ny fantatro rehefa nivoaka tao tsefa tena lasa tsotra izy be fity lehilahy manetry tena izay nandany androm-piainana tamin'ny fanompon'olona ka rehefa tonga ireo rahalany ratsy toetra izay nanao tsy ne tamin'ny fotoana misary verina dia nekoaka teo anoloany ihany tamin'ny farany ka hoy izy hoe rahalahako aka ny toeran'Andriamanitra ve tsy anjarako ny manao ny fatifaty avy fa hikarakaranareo sy ny fianakavianareo mandritry ny androm-piainanareo. Manaova tsara amin'ny olona avelao ny zavatra sasany andalo izay rehetra mampatezitra anao tonga eto io zao avelao zanao any avelao fotsiny zany hoany hitanareo famelan-keloka dika hoe manome fanomezana olona ianao tsy mamela olona ianao satria mendrika azy ireo zany fa mamela azy ireo ianao satria efa lehibe mahavidy zany ianao. Za milaza aminareo fa betsaka olona tezitra eto ambonin'ny tany ary mankala olona dia tahaka makapozina ka andradranao fahavalonao faty nefa ianao ihany voaratra an'izany fa fao ny tenanao androany dia avelao zany amin'izay rehetra mahatezitra anao avelao zany hoany tena tsy mety sady tsy rariny zany izy andony vidiny zany anao foana. Andriamanitra no amaly zany, Andriamanitra no mevalisoa amin'ny fiainanao, Andriamanitra amaly soa anao, Andriamanitra na mevalisoa any amin'izay nataony ndraiky tamiko fa mila namela azy aloha ary mila nikarakara azy rehefa antitra sy mandram-pahafatiny avy eo. Vokatrany dia nandray an'i Kristy izy dia natao batisa ary fantatro fa any an-danitra izy izao. Tsy fandresena mihitsy ny mankala olona, tsy fandresena akory ny tezitra amin'ny olona. Hitanareo raha misy olona tena mpanararoatra zany tsy midika akory hoe verina any aminy ianao dia manasa azy indray manaroatra anao fa tsy voatery mankala azy ianao. Ajanony ny firesana izay nataony olona rehetra taminao dia manomboa miresaka mikasika izay afaka ataonao an'olo-kafa. Enareo ve ajanony ny firesana izay nataony olona taminao dia lanio ny fotoananao iresana mikasika izay afaka ataonao ho an'olo-kafa. Mila mampiseho zavatra amin'olo sika fa tsy miteny fotsiny ihany. Tena sarotra amin'ny nofinao zany, za koa tsy miteny aminao hoe mora zany. Afaka manapa-kevitra ianao tao amela heloka izay olona nandratranao dia mety ho hitanao zareo ny ranoriva dia tianao fialahana. Jereo kely za ilaza zavatra aminareo tsy eo ny-dratsy ianao satria mahatsiaro ratsy. Zavatra izay tian'Andriamanitra ataonao dia mahatsiaro diso nefa mbola misafidiny anao ny marina ihany. Eo no atongavany herin'ny fanamasina miasa. Andriamanitra manome hery antsika itiavantsika ny fahavalontsika mba hivavaka ho an'ireo izay nandratra antsika, mamela olona hiverina amin'ny fiainantsika izay mety tsy mananjo ny ho eo akory. Mba hanao zavatra ho an'olona izay tsy misy tombontsoa antsika akory. Ho lasa ohatran'Andriamanitra ianao. Dia azo ohatran'Andriamanitra ianao, tsy voatery anao ohatran'ny olona rehetra tsy nohavozina. Sy tsy voavonjy ianao, tsy voatery anao ohatran'ny devoly ianao, afaka manao ohatran'Andriamanitra sika. Iray amin'ny soratra masina tiako amin'ny Baiboly mikasika an'i Jesosy ny asan'ny apôstôly 10:7. Tokony teny afa-ty mampianatra mihitsy. Mananasa vaovao anareo ary rehefa andao ty conférence ty nareo. Dao jereny ilay soratra masina. Jereo ny fomba izay nanosoran'Andriamanitra Jesosy avy a Nazareta tamin'ny fanahy masina sy tamin'ny tanjaka ary tamin'ny fanafana sy ny hery. Dia jereo ny fomba nandehanany ny amin'ny fanaovan-tsoa
sy izay nataony mba anasitranana izay rehetra azony herin'ny devoly na izay nampijaliana na izay nampiasaina satria Andriamanitra nomba azy. Inona no tena tiako amin'izany teny izany? Jesosy mifoy samaraina dia mandeha manao soa. Sika rehefa mifoy maraina dia aveo sika lasany. Sika tena manasarotra ny fiainana kristiana matetika dia miezaka mafy sika mba hompivavaka fa ao anatin'izany rehetra izany tsy araka an'Andriamanitra sika. Marina e. Afaka tena sahirana amin'ny asa-piangonana ianao fa tsy tena manana fotoana akory ihainoan'Andriamanitra. Efa hainao ve? Nandeha nanao asa soa izy. Fanaovan-tsoa. Manaova soa amin'ny olona. Mba tsy sotra. Aoka mela helo ka na dia tsy mendrika azy izany. Aza mandany andro mankala olona sy tezitra foana. Mialohan'ny faranany fampatezerany olona aminao. Efa afaka namela azy sady ianao. Na dia mbola ao anatiny mampatezitra anao azy izy ireo efa afaka manapa-kevitra sady ianao. Amela heloka anao a. Fitiavana mino zavatra rehetra. Mety tsy tena nitady izay andratranao nge zareo e. Zao jerena Andromana 12. Mbola tsara ve? Tsara Andriamanitra. Ianao koa mila manao ny tsara. Ianao ve tsy faly voke dia anao tsara amin'olona foana. Tsy androko mihitsy izay ahitana olona izao mba hitahiko azy. Andininy 17. Romana 12, andininy 17. Aza mamaly ratsina amin'izy any amin'izy. Miomana anao izay mamendrika sy madio ary tsara, manao tanjona ny tsy misy tsiny eo masony olona rehetra. Raha azo atao arak'izay tratranao atao izay havanana amin'ny olona rehetra. Ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe any famaliana izany no amaly hoy Jehova. Fa raha naona ny fahavalonao omeo anina izy. Raha mangeta eto izy omeo rano hosotroiny. Fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo an-dohany. Sao ianao mihevitra hoe za malala fomba maninandry zareo. Fa raha teny ianaranao io vainafo io ange dia fitiavany. Dia izao ilay izy. Ilay zava-miafina lehibe ao am-baiboly. Fiainanao iray manontolo dia afaka niova. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amin'ny soa. Fahalemem-panahy dia toetr'izay ananantsika amin'olona izay aniritsika famelana heloka azy sy tsy enjanantsika aminy. Ary ny fanaovan-tsoa dia ilay asa izay ataontsika mba ho fitahiana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Galatiana 4:10. Andiny fiovam-piainanao ahy izary zany aminareo ahy dia faransika avy eo. Fa tsy mbola mifarana aloha izao, aza tonga dia mitsangana. Ty soratra masina ity dia tena fiovam-piainanao ahy. Ko araka ny ananantsika andro anaovana. Rehetra teny hoe andro anaovana. Avelany indray izany andro anaovana. Manontany tena hoe firy ny andro afaka anaovantsika soa aman'olona nefa ny alantsika. Satria izany mbola nila ezaka kely na sorona kely. Na isika sahirana loatra tsy manam-potoana na koa isika tsy tena miaino loatra izay lazaina. Ka rehefa misy ny fahafahana na andro anaovana mivelatra eo amintsika. Dia ndao isika nao soa amin'ny olona rehetra, tsy hoe ilaina fotsiny na ho mpanampy azy ireo fa ihany koa ny amin'ny tombony ara-panahy izay tombotsoan'izy ireo. Tena tiako izany. Aoka isika na aoka ny saintsika ho feno
namboary ny sainao anana tanjony okisika anao soa indrindra fa ampianakavy ny finoana ireo izay fianakavian'Andriamanitra miaraka aminao ireo mpino zao fiainanao manontolo no afaka miova fifantohanao rehetra fomba fijerinao rehetra ireo tanjonao rehetra fahanovan'ny tontolonao rehetra zany raha miala eto ianao androany ka milaza hoe Andriamanitra te iova te mba ampiasainao tiako ivelatra eo amin'ny fiainako ny vokatry ny fanahy dia teo tsara amin'ny olona rehetra eny amin'izay misy ary efa orian'ny fanaovan-tsoana olona roa na telo dia ohatrany tsy mahatsiaro mandray valosoa zany anao dia ampiteny anao dia voalo hoe dia ahoana zany ny amiko roviana nisy olanao zavatra ho dia eo ianao mila miteny hoe Andriamanitra no ikarakara fa zareraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika fa Andriamanitra mpamaly soa izay mazoto mitady azy dia zao lany zavatra tiako ataonareo manomboa mihain'ny olona ny olona miteny anao foana izay tiany izay lazainy izay mety ampifaly azy ireo teny an'izany foana ry zareo fa sika variana loatra amin'izay tiantsika sy ilaintsika dia tsy miaino sika dia manaova planina anampiana azy ireo ajanony no mangataka an'Andriamanitra anao ireo zavatra izay afaka ataonao mora foana nefa tsy ataonao fotsiny Andriamanitra ho ataonao azy ireo ve zany fa maninona raha mba mamoaka vola kely ianao dia tonga dia manome zany firy aminareo no manaiky mivavaka sika dia mangataka an'Andriamanitra anao zavatra izay afaka isika ihany manao azy fa tsy mety anao fotsiny sika efa ny aina ela rehefa nandalo zany koa nanao izay anaovana ny tena ho kristiana marina zany hoe ela be telo amin'ny telopolo taona tena efa mpianatra matotra sy mafana fo tamin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nampianatra ny teny efa telo amin'ny telopolo taona dia afaka milaza aminareo fa efa nanandrana saika ny zavatra-drehetra mba mifaliako ny tenako fity ihany ny zavatra tokan'izay nety nandaitra tamiko dito vavao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo mba afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mitohy maneho fitiavana eo aminareo ianareo tonga teto nareo naniry ny anatra izay mety fivoaram-piananareo tianareo fantatra izay ampiverina ny fifaliana tianareo fantatra izay fomba azonareo fitsarana fitiavany fifaliany fiadanany faharipo fahamoram-panahy fanaovan-tsoa fanamarinana fahalemem-panahy ireo ny zavatra izay mahavaly ny fanontanianao aoka izay manandanja amin'Andriamanitra no manandanja aminao koa fa raha mifantoka amin'izay manandanja amin'Andriamanitra ianao dia izy koa hifantoka amin'izay amenona foana izay tsy ampy eo aminao ity programa manaraka ity dia novidinina namana mpiara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer